Izay ny amin'ny vaovao fa tolotra vaovao nomeny postra malagasy ny mpanjifa ao aminy manomboka izao tolotra izay eo amin'ny lafin'ny fitateran'olona sy ny fitateran'entana. I transport ny tolotra vaovao atolotry ny postra malagasy, tolotra misahana fitaterana olona sy ny fitateran'entana. Miezaky ny manome tolotra hafa ankoatr'ireo nahafantarana azy sy nosahany hatramin'izay moa ny postra malagasy ankehitriny noho ny fivoaran'ny tontolon'ny teknôlôjia. Ny tolotra transposte dia tolotra anankiray eto amin'ny postra malagasy izay misahana resaka fiara. Misy ny fitaterana olona izay manao Antananarivo Mahajanga, dia misy ny transposte fitaterana entana marchandise na déménagement. Dia tao anatin'ny izay tolotra izay sy ny hoe fanarahana fivoarana hoe ny postra malagasy mivoatra hatrany dia namolavola tolotra anankiray vaovao ny postra dia ny transposte afahana manao réservation, afahana manao réservation en ligne dia manao paiement en ligne ihany koa. Mbola mitohy ihany moa ny asa mahazatra sahan'ny postra malagasy toy ny fandefasana taratasy na ny colis, eo ihany koa ireo fametrahambola samihafa.